Le izy zany a nandritry n'le nisy propagande iny deibe ny mpanararoatra de mitaraina daholo ny olona de mba tsy hanao tompotrano io zany de hoe aleo aloha hidina nisiny a miaraka amin'ny technicienne miaraka amin'ny efa misy inspecteur ho avy keo eo de mijery fa mba tsy le onono atao fa hoe tena nahita maso ny tena de noentina daholo zany ny olona responsable an'le izy. Ino moa no tena fitaraina amponina tamin'le izy? Fitaraina amponina zany hoe misy fanatotora-tany any aminay nefa le fanatotora le ramble zany tsy nisy autorisation tsy de nisy ohatran'izay tao amin'ny commune aloha hoe mbola tsy fotoana fanaovana ramble a satria mbola jerevana ara-dalàna daholo ny hoe inona ny tokony atao le izy nge tsy hoe tsy azo atao mihitsy fa misy jerevana hidinana de tokony isy canal ivoahan'ny rano mba tsy adibo zanony eny ambany tanàna. Ny fanotofana tany aloha zany tsy maintsy mila permis mangataka autorisation le olona de misy étude technique atao zany de rehefa ny hoe raha hototofana ary ty a de manao ahoana manodidina dia makaiza ny rano a no alehany ary a misy keo amin'ny fotoana satria zao tsika tsy azo adinga ao anatin'ny fahavaratra tsika zao a dia raha ny lalàna zany amin'ny fotoam-pahavaratra ohatr' zao tena tsy azo atao tsony ny manao fanotofana tany. Tsy misy autorisation mihitsy hatramin'izao aloha hanao ramble satria mila étude technique angeza be tony indrindra ny rano zay fantatsika tsara fa manahirana atsika eto Antananarivo noho izany a zao zavatra hitatsika zao de zavatra tsy ara-dalàna zay aloha ny zavatra anankiray fa no manarakaraka zany raha ny lalàna ny ampiarina de tokony ho alàna teo daholo reo tany reo nefa hitatsika zao zavatra fa goavana de goavana noho izany a ny étude technique aloha ny tokony ho atao a dia ao anatin'izay manam-pahavitan'izay mandeha ny arrêt de travaux donc asakasaky zay mbola masaky anao ao fa zay efa miteny zay arrêt de travaux daholo resaka ramble zany de tokony mandeha amin'ny ara-dalàna zany hoe mandeha ny étude technique mandeha ny étude environnementale mandeha ny autorisation zay vao tokony afaka hiditra fa de ny sazy aloha no ampiarina am'izao fotoan'izao am'ireo zay tratra reo a dia araka ny lazaiko teo arrêt de travaux zay zany ny tokony izy aloha fa raha vao tsy manaraka an'izay tsika mitondra drano eto daholo tsika menakavy eto amin'ity tanàna Antananarivo ity.